freelancer venao nefa tsy mahay montage vidéo amin'ny ordinateur. Reto misy solution atoloko anao 3 applications fanaovana montage vidéo professionnel amin'ny indro tsotra. Voalohany indrindra dia ny CapCut. Ny CapCut dia misy effets transition tena tsara be ary misy IA ao anatiny, afaka manamboatra vidéo tena tsara ary be filtre be kokoa. Raha débutant ianao dia CapCut io tena tsara indrindra, proposition atolotrako anao tena tsara. Faharoa manaraka an'izay dia ny éditeur de vidéo guru. Io éditeur vidéo guru izay atsotsika hoe vidéo maker, io tena tsara indrindra ho an'ny contenu YouTube sy contenu Facebook ary tena tsara be izy io, misy musique, misy effet maro isan-karazany ho antsika tena te hanao clip sy ny sisa, hanao montage vidéo vlog dia io éditeur de vidéo guru io tena tsara, na koa ny vidéo maker. Ny farany dia ny KineMaster professionnel. Ny KineMaster professionnel dia misy multi-layer ao anatiny, afaka anaovanao montage vidéo be dia be ary misy effet tena matanjaka tsara mihitsy ao anatiny. Ny KineMaster io koa ny tena tsara be indrindra. Dia ireo ny 3 application fanaovana montage vidéo amin'ny Android izay tena mahasolo ordinateur ireo raha tsy manana ordinateur iangana ianao. Misaotra betsaka atoloko amin'ny vidéo manaraka dia atoloko anareo ny fampiasana an'ireo zavatra ireo. Misaotra.